Iray amin'ireo fikambanana mandray anjara mavitrika amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny Média en action pour la formation hanany mafina voatarany maro azy. Amin'izao ka tokony fifidianana izao dia manentana ny rehetra ary manentana ihany koa ny olom-pirenena mananjo hifidy anefa ny adidy masina ho amin'izay andro ny rahampitso izay ny eo anivony izay mafa izay vola ravoavy no mitondra ny andinindinimbavao tsy rakotarson kosa naka ny sary. Mandalo kiondalana lehibe ny firenena ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena fiodiana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Zava-dehibe noho izany ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fifidianana hoy ny Média en action pour la formation izay tandrihan'Andriamatoa Radavidson Jorlan Edouard. Rahampitso dia hifidy indray ny malagasy ny Média en action pour la formation zany dia somary nitra ihany koa tamin'ny faretanana mifidy hifidy ary mampianatra ny olona hoe ahoana indray ny fifidianana amin'ny dinena faharoa ity satria fifidianana samihafa moa le izy indray solombavam-bahoaka indray fidinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena dia fampianarana ny olona an'izany fanentana sy fampisehoana azy hifidy amin'ny ty zava-dehibe miseto amin'ny firenena. Amin'ny fijeriko azy aloha zany eo lafiny teknika moa zany ny CENI dia efa mba nanoza hafany ihany ary mafy moa zany ny Média en action dia miara-miasa akaiky amin'ny CENI sy ny OIF sy ny zay organisme maromaro na ivelany zany izay mikarakara ny fifidianana. Hita eo amin'ny lafiny ara-teknika aloha zako hoe azo atao tsara ny fifidianana. Hitanareo ny 100 000 électeurs roe ahitsy moa zany raha hetsy zay ho ampidirina tao ariny le tamin'ny dingana voalohany iny tsy tafiditra diky zany fa ho tsara zany eo amin'ny lafiny ara-teknika ny ty dingana faharoa. Eo amin'ny lafiny ara-politika indray sika malala hoe sandra hita dao rehetrarehetra zaho dia manentana ny Média en action manentana tsika rehetrarehetra mba samy anjara amin'ny fifidianana samy mifidy daholo ary dia mifiditsika ao anatin'ny toe-tsaina amina ao anatin'ny toe-tsaina firalahiana sy ny fankatiavana sy ny fifandioferana satria inona zavatra iseho nizanizy volany eo dia samby olo malagasy fa mety Madagasikara ihany sika aminakavy zay efa atao zay dia nangalana lesona be mihitsy hoe ampy izay miresaka hoe adala politika fa tokony rosona izay amin'ny resaka fandrosoana fampandrosoana ara-tsaotraly ara-toekarena ara-toe-tsaina sika malagasy. Midika ho didy navoaka ny vata fandatsaham-bato tao aorian'ny fifanolanana politika naharitra efa taona mahery teo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina. Araka ny famakafaka-n'Andriamatoa Radavidson Jorlan Edouard amin'ny fifidianana izay atao rahampitso. Everiny filoha mafy ny sady mpanao gazety fa tokony toe-tsaina lavitry ny ady laha-politika no andraisana izay valim-pifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka hivoaka eo. Zao tsika nanao fifidianana rehefa miteny fifidianana ianao naiza naiza na ny demokrasia efa mandroso na demokrasia aty Afrika naiza naiza rehefa misy ny fifidianana misy ny lany misy ny tsy lany dia tsy misy foana ny faly misy ny tsy faly fa zao fotsiny hoe ahoana ny toe-tsaina etsentsika malagasy n'izay zavatra izay moa ve mbola hiditra ihany tsika malagasy amin'ny resaka ady laza hita fa tsy nahomby hatramin'izay sa mba hoe andao itsika hitodika hoe zay ny verdict zay didim-pitsarana navoaka ny vata fifidianana dia tokony izay marana zany efa fandiniako manokana mampanao gazety ihany resako anareo ary zany mijery hoe nanaovantsika an'ity hoe fifidianana ity dia hoe sortie de crise dia miteraka fanontaniana raha za manokana mampanao gazety dia milaza fa hoe tsy voatery zany amin'ny tindray mandeha ty hoe sortie de crise mety hoe sortie de crise zany fa ny zavatra hita aloha dia zao hoe ohatran'ny hoe karazana hoe ny tantara mihitsy zany no mampilaza antsika malagasy fa hoe inona ny tena zavatra marina teo amin'ilay fifanolanana ara-politika teo misy ny Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana efa taona lasa zay. Zao zany izy zany vao miditra amin'ny vata fifidianana zay hoe zao zany tena valiny litige politika tamin'izay fotoana zay. Zay ny fijeriko azy zay aloha tena fijery voalohany avy eo dia hitatsika eo amin'izay fa hoe hiditra anatin'ny ordre constitutionnel isika faniriana dia engany ka samy mpanao politika rehetrarehetra dia samy tonga saina fa ny ady laha-politika tsy mitondra voka-tsoa ana firenena fa fotoana zao mba tokony fanometanana amin'izay ny rehetrarehetra samy mazaka olona daholo na ny mpanao député na ny mpanao élection présidentielle hitatsika tamin'ireny propagande reny samy be dia be ny olona zay nanaraka an'izy ireny raha reny rehetrarehetra eny voahodina ahoana filazan'izany ohatran'ny hoe fanohitra zany filaza azy entina fampandrosoana firenena dia hoe tena zavatra tsara manaraka. Araka izany
dia miantso amin'ny tokony hibajinana ny fampandrosoana ny firenena aorian'ny fifidianana izay atao rampitso ny Média en action pour la formation MAF. Ity fikambanana mpanao gazety ity izay nandray anjara feno tamin'ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety tamin'ny fanondroana lalana samihafa momba ny fifidianana.